Ny fiangonana Kristambasy Madagasikara dia mifaly miarabanao amin'ity andron'ny alatsinainy 17 ny volana Jona ity, ary faly hatrany izay manonona ny fiadanan'ny Tompo ho an'ny tsirairay avy. Ny rapsodian'ny fahamarinana izay horanisika androany dia nampitondraina ny lohateny hoe ny toetry ny fanahinao. Hoy ny Kolosianina 4:7-12, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy, aoka ny tenin'ny Kristy hitoetra betsaka ao aminareo. Raha mijoro eo anoloanao Jesosy dia mba ahoana no fihetsikao na ny valiteninao? Mety mahagaga anao ny mahafantatra fa mety tsy hisy ataonao izay zavatra mety eritreretinao amin'izao fotoana izao fa ataonao. Satria ny antony ao amin'ny tontolon'ny fanahy dia mamaly avy ao amin'ny fanahintsika isika. Noho izany, raha mijoro eo anoloanao Jesosy amin'izao fotoana izao dia hamaly amin'ny fanahinao ianao, satria miseho amin'ny fanahinao izy. Ary ny toetrany fanahinao no aseho. Dinio ny fomba niaonan'i Saoly tamin'i Jesosy Tompo, izay niova ao Paoly taty aoriana. Ny teny avy tany an-danitra ny mpampianatra ary lavy tamin'ny tany sy tsambena izy noho ny famirapiratany voninahitry ny Tompo. Dia namaly tamin'ny fanontaniana hoe iza moa ianao Tompoko? Hitantsika izany amin'ny asan'ny apôstôly 7:5. Alaivo sary an-tsaina hoe nisy feo avo sy mahery ny teny taminy, ary ny haniny azo no lazainy dia hoe iza moa ianao? Satria ny antony dia izay ny toetrany fanahin'i Saoly tamin'ny fotoana io. Mbola mpiady sy mpandrava fiangonana. Izay izy. Ary rehefa namaly ny Tompo hoe izao ny Jesosy izay nijenao, amin'ny asan'ny apôstôly 5:5 dia nifandray tamin'ny fanahin'i Saoly izy. Taty aoriana dia niseho taminy indray ny Tompo Jesosy, ary niteny taminy fa alefany lavitra ho any amin'ny jentilisa izy, tamin'ny fanazavany fa tsy nandray ny fanambarany ny olona tao Jerosalema. Niady hevitra tamin'ny Tompo Jesosy Saoly, ary niady hevitra tamin'ny Tompo Jesosy i Saoly, ary nanamafy fa ny olona dia mahafantatra azy tsara talohany ny ovafo, ary vokatr'izany dia nino azy izy ireo. Namaly ny Tompo tamin'ny ara-dalàna araka ny toetrany fanahiny tamin'izany fotoana izany izy. Ka ny fanontaniana dia hoe manao ahoana ny fanahinao? Iza ilay ianao ao anaty? Iza no iseho amin'ny teninao sy ny fihetsikao? Tsy ny fihetsem-po na fihetsika ivelany amboarina izany, na ny fihetsem-ponao aza matetika dia vokatry ny toetrany fanahinao. Antony iray tsy maintsy ampianarinao tsy tapaka ny hifehezanao ny fanahinao amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Raha avelanao ny tenin'Andriamanitra hitoetra betsaka ao anatinao, araka ny voalaza ao amin'ny Kolosianina 4:7-12, dia ho voalamina tsara ny fanahinao handray ny fitarian'Andriamanitra. Aoka ianao mpitari-dalana azo antoka, aneho ny fiainan'i Kristy ary aneho ny zava-misy momba ilay fanjakana. Aleloia. Andao iarahantsika manao ary izao vavaka izao. Ray malalo, misaotra anao nanao ahy ho mahasovon'i Kristy. Ambarako fa mifanaraka amin'ny teninao ny fanahiko, ary mamaly amin'ny finoana mandrakariva ny teninao aho. Misolo tena ny fanjakanao amin'ny fomba mahomby aho, manambara ny marina amin'ny fahasahiana sy araka ny tokony ho izy, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Aleloia.